Adventist World Radio, the voice of hope. Radio feon'ny fanantenana na ny AWR. Ao ambadiky ny fiainan'ny olona tsirairay dia misy tantara avokoa, ka nahatonga azy ho toy ny izao ankehitriny izao. Izany tantara lasa izany indrindra no nahatonga azy ho amin'izao lalana misy azy ireo izao. Izany nahatonga ny toetrany anio, ny fietsiny, ny fisainany. Izao anefa, ny anion'ny olona tsirairay dia vokatry ny safidiny avokoa, satria izay ny tiany ho izy. Ny lasa no nanorina azy ireo amin'izao ankehitriny izao. Noho izany, mahay ary misafidy ry mpiaino namako. Mangatao fahendrena avy amin'Andriamanitra mandrakariva, satria misy lalana ataon'ny olona ho mahitsy, kanjo lalana mivarina amin'ny fahafatesana no hiafarany. Oabolana 2:40, andininy 5:20. Miteny ny Baiboly hanisan'andro mofonaina, raisoao ampofazamalaina, fatomotrany andro izany. Dalili eo amiko gety Baiboly. Fandaharana iarahanao amin'ny feon'ny fanantenana. Isaia 4:4. Fa Jehovah mindra fo amin'ny Jakoba, ary mbola hifidiny Israely indray ka amponina azy eo amin'ny taniny. Ary ny vahiny ikambana aminy, ary ny taranak'i Jakoba ho namany. Dia hakaza ny firenena ka hanatitra azy ody, ary ny taranak'Israely hanana azy ho ankizilahiny sy ankizivaviny ao amin'ny tanin'i Jehovah. Dia ho tonga mpamabo izay namabo azy izy, ary hampanompo izay nampahory azy. Hira fifaliana ataon'ny Israely no nanetrena ny mpanjakan'ny Babilôna. Ary amin'ny andro hanomezan'i Jehovah fitsarana anao, ho afaka amin'ny fahorinao sy ny fitebitebon'ny fonao, ary ny fanompoana mafy izay nampanompoana anao, dia ataonao izao hoateniny amin'ny mpanjakan'ny Babilôna izao. Ia, mitsahatra ilay mpampahory. Eny, tsy ao intsony ilay tanàna volamena. Jehovah efa nanapatapaka ny tehiny ratsy fanahy, ary ny tehina fanapahany mpanapaka, izay namely firenena tamin'ny fahatezerana, tamin'ny famelezana tsy nanam-pitsaharana, sady nampanompo firenena tamin'ny fahatezerana, tamin'ny fanenjehana tsy misy antra, miadana ka mandry fahizay ny tany rehetra. Velomy ao ny oby, eny, ny azo Kipreso sy ny sederan'ny Libanona hifaly anao hoe, hatr'izay niamboanao izay, dia tsy nisy mpikapa niakatra taty aminay. Taitra ny fiainany tsy hitany ambany noho ny aminao, mba hitsenanao amin'ny fiavianao. Mamono matoto hitsenanao izy, dia ireo bibilay rehetra tambonin'ny tany, haingany ala amin'ny seza fiandrianany ny mpanjaka amin'ny firenena rehetra. Izy rehetra samy hiteny aminao hoe, hay, ianao koa mba efa osa tahaka anay, efa tonga tahaka anay ianao, efa navarina hoe ty amin'ny fiainany tsy hita ny tabianao, mba amin'ny feo ny valianao, kankana no ilafianao, ary olotra ny mandrakotra anao. Endre, latsaka avy tany an-danitra ianao, ry ilay fitarikandro, zanaky ny maraina, voakapa ianjera amin'ny tany ianao ry ilay mpandripaka firenena. Ary ianao efa nanao anan-kapo hoe any an-danitra no hiakarako, ary amboniny kitan'Andriamanitra no hanandratako ny seza fiandrianako.
dia hipetraka eo an-tendrombohitra fivoriana any amparany avaratra hiakatra ho any ambonin'ny avoanany rahoana ka ho tahaka ny avo indrindra kanjo ampidinina hatrany amin'ny fiainantsy hita ho any amparavody lavaka ianao izay mahitanao hibanjana anao sy hevitra anao hoe moa io va le lehilahy nampioroorony tany sy nampiozongozona ny fanjakana ary nanao izao tontolo izao hevitra sy nandravany tanànany ary tsy nandefa mmpifatotra ody ny mpanjaka rehetra amin'ny firenena samy mandry amin'ny voninahitra avokoa ary samy ao ampasany avy fa ianao kosa dia nariana ny alalavitra ny fasanao tahaka ny solofokazo ratsy izay ariana sady voatsindry ny fatony voavono ianao dia ireo voatravaky ny sabatra ka midina ho ao amin'ny vato ao an-davaka tahaka ny faty hitsakitsahany tongotra tsy alevina tahaka ireny ianao satria efa nanimba ny taninao sady efa namono ny olonao tsy ho tononona mandrakizay ny taranaky ny mpanao ratsy manamboara famonoana amelezana ny zanany noho ny eloko ny drazany tsy hitsangana hanana ny tany izy na hanorina tanàna eran'izao tontolo izao fa hitsangana amely azy ho Jehovah tompony maro ary ho foanako ny anaran'ny Babilônia sy izay sisao mba amin'ny zanany sy ny taranany hoy Jehovah ary ataoko fonenany sokina sy fiandronany rano izy ary ho fafako kifafa fandringanana izy ho Jehovah tompony maro. Jehovah tompony maro efa nianiana hoe arak'izay no heveriko no ataoko aminy ary arak'izay no kasaiko no hotoviana aminy dia ny anorotoro ny Asiriana ao amin'ny taniko ary ny anitakitsaka azy eny an-tendrombohitro ny ziga fitondrany dia hiala amin'ireo ary ny entany ho afaka amin'ny sorony izany no fikasanany amin'ny tany rehetra ary izany no tanana hinjitra amin'ny firenena rehetra fa Jehovah tompony maro no efa mikasa ka iza indray no hahafoana izany ary ny tanany dia voahinjitra ka iza no hampiemitra izany. Faminaniana miloza anjoany Filistia. Tamin'ny taona nahafatesany Ahaza mpanjaka no nisy izao faminaniana ny loza anjo izao. Aza mifaly ry Filistia rehetra saingy tapaka ny tsoran-kazo namely anao fa avy eo ankibon'ny biby lava no niaviany menarana ary ny aterany ho tonga menarana afo manindana. Ny farahidiny indrindra hihinana ary ny mahantra andro fa izay fa ataoko maty mosary kosa izay tsy ringana aminao eny izay sisa aminao ho matiny midradradradrary vavahady ary mitaraina ary tanàna oka ho ketraka avokoa ianao ry Filistia fa misy setroka mitranga avy any avaratra ary tsy misy miala amin'ny laharany akory ny miaramelany. Ary inona moa ny valy no entiny iraky ny jentilisa izao Jehovah efa nanorina ny ziona ary ao no hialofany izay olona ory.
awr mitondra fanantenana isan'andro ho anao. AWR Téléphone 034 06 797 62 033 07 170 70. AWR manolotra ho anao feon'ny fanantenana. Faly miaraba ny mpanaraka ny onjam-peon'ny feon'ny fanantenana rehetra. Miaraka aminao eto ny namanao Elion sy Sam. Iaraka ivavaka isika milohan'ny hidirantsika amin'ny fiarah-mianatra ny tenin'Andriamanitra. Rainay izay ny an-danitro ho amasinany ny anaranao, ho tonga ny fanjakanao atao any ny sitraponao ety an-tany taky ny an-danitra eo amin'ny fiainanay tsirairay avy. Mangataka anao izay mba hanazava ny saina indray raha hianatra ny teninao amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Nanoratra ny amin'ny tombokolay Harvey Penick i Reader's Digest indray mandeha dia izao no soratany: 70 taona matianina amin'ny lalao golf farany vao nisy ventiny ny any Harvey Penick. Inona moa no antony nitenenany an'izany? Antapitrisany no nahalafosana tamin'ilay boky voalohany nosoratany Harvey Penick momba ny golf. Ny lohatenin'izany boky izany dia manao hoe Little Red Book. Ny orinasa mpamoaka boky Simon & Schuster dia sahany laza fa anisan'ireo boky mpanatanjahantena be mpividy indrindra atr'izay ity boky ny Harvey Penick ity. Ary mahavariana tokoa ny tantaran'ny famoahana izany boky izany. Azo antoka anefa fa tsy noho ny vola nanoratany Harvey Penick an'ity boky ity. Nanomboka tamin'ny taona 1970 tany ho any dia nividy kahie kely menamena i Penick ary nanomboka nanoratra tsikelikely ireo fandiniany manokana izay nataony mikasika ny golf avy amin'ny traikefa noraisiny. Tsy nasehony anizaniza io boky kely io nandritra ny 70 taona teo eo, afa-tsy tamin'ny zanany lahy anankiray. Nozarainy tamin'ny mpanoratra anankiray teo an-toerana izany tamin'ny taona 1970 dia nanontaniany azy raha mendrika ny hatota boky ireo asa soratra izay nataon'ireo. Natsia. Vao nahitan'ilay asa soratra nefa ilay mpanoratra dia faly dia faly
ary niantso avy hatrany ny orinasa Simon and Schuster zay mpanota boky ngezalahy. Ny ampitso arivan'io ihany dia nanaiky anome $5 sahady angai Harvey ny mpamoaka boky. Rehefa hitan'izy ireo fa tsy hahafaty antoka azy fa tena azony tombom-barotra betsaka aza ity boky ity rehefa mivoaka. Faly de faly le mpanoratra. Anambarany tamin'ny vadiny Penika ny vaovao. Somary sahiran-tsaina ihany Penika rehefa niaona tamin'ilay mpanoratra ny ariva. Nitebiteby mafy ny sainy. Nitony ihany anefa izy tamin'ny farany. Be loatra mantsy ny fanafody tsy maintsy hovidiny ka tsy hitan'izay fomba nimezana vola melo any amin'ny trano fanotam-boky Simon and Schuster mba hamoahana an'ilay boky. No azavaina tamin'ny Penika nefa fa ny mifanoatra amin'izany ny zava-misy satria nomena vola mielondray azy izy. Azy ny vola $5 zavatra izay tsy nampoizy ny velively. Tahaka an'izany eny mihoatra noho izany koriavana dia efa ampiainin'Andriamanitra sahady amin'ny amaminy fiainana mandrakizay isika rehefa tonga ny sabata. Azo lazaina fa toy ny mikasika amin'ny tany mihitsy ny lanitra rehefa tonga ny sabata. Mitsahatra amin'ny rotoroto, mitsahatra amin'ny tebiteby, mifantoka amin'ny fifandraisana sy ny serasera mahafinaritra amin'ireo mpiray fanantenana, mahazo fitahiana manokana avy amin'ilay Andriamanitra namorona sy namonjy antsika isika amin'izany fotoana izany. Zao no filazan'ngai Abraham Herschel mpanoratra jiosy an'izany, tahaka ny toerana iray miavaka eo amin'ny fotoana rehetra ny sabata. Ary marina tokoa izany. Mitaona antsika hiala amin'ireo zavatra fahita isan'andro eo amin'izao andro zao ny sabata ary hiaina amin'ny zavatra maharitra mandrakizay. Miaina sahady amin'izany. Miantso antsika hiditra amin'ny fitsaran'ny lanitra izany. Miantso antsika hanandrana dien'izao sahady ny tsiro ny fiainan-danitra izany. Ary miantso antsika hanana fifandraisana amin'ilay mpahary antsika mandra-pahatonga ny fiainana mandrakizay. Azo lazaina fa fiainana sahady ny mandrakizay ny sabata raha ny tena marina. Mbola be ny ho avy ary hitany tena hatsarany feno isika amin'izany fotoana izany fa ao amin'ny sabata no hanomboantsika an'izany. Mety hitranga ve ny hoe vahoaka tapitrisany maro kanefa tsy misy mahazo na dia ny anankiray monja amin'ireo fitahiana lehibe indrindra ny fiainana dia ny sabata izany noho izy ireo revo amin'ny raharahany. Mety hisy ve ny hoe hadinontsika lay zavatra lehibe indrindra dia ny fifandraisana tsara amin'Andriamanitra sy ireo olona akaiky antsika indrindra no ny fikatsahantsika tsy misy farany zavatry ny tany fotsiny. Moa ve tsapanao fa miantso anao anana fifandraisana akaiky dia akaiky sy lalina kokoa aminy noho izay heverinao azy Andriamanitra? Mitaonanao hiditra amin'ny fiadana ny sabata nisan-kerinandro izy. Miantso anao handray anjara amin'ny fifalian'ny fiankofana amin'ilay Andriamanitra nary ny lanitra sy ny tany rehefa sabata. Manasanao hanovo tombontsoa feno fifaliana, ateraky ny fifaneraserana amin'ireo mpiray fanantenana aminao rehefa tonga ny sabata. Jesosy mihitsy no manome fanasana manokana ho an'ny tsirairay amintsika mba hiankohoka aminy amin'ny sabata ho avy zao. Zao no antso ataony aminao. Makanesa ty amiko ianao izay miasa fatratra sy mavesatrentana fa izano hanome anao fitsarana. Ao Maty 12 manomboka amin'ny 5 ka 7 no ahitantsika izany. Antso izany. Maty 12 5 ka 7. Nahoana moa raha voainao ho an'ilay Andriamanitra namorona sy namonjy anao amin'izao ankehitriny izao ny fonao e. Maninona moa raha miresaka mivantana aminy, mitalao aminy ianao mba hahafahany manome fahafampo ny etaeta lalina ao mifanahanao ao? Tsy misy miafina aminy izany, saingy tiany ianao mba hamboraka izany, antsitrapo aminy. Hangataka amin'izay zavatra tsy ho azo zao tontolo izao omenanao velively. Nahoana moa raha mangataka aminy ianao mba hanomezana anao sahady? Isan'ny sabata, ny tsiro ny fiainana mandrakizay. Azo nomenanao tsara zany, fa efa mba nangataka an'izany ve ianao? Andramo mangataka.
inona ny manakana anao tsy angataka amin'izao ankehitriny izao atao maimaim-poana anie zany mba hanokafa ny masonao ahita sahady ny fitahiana ho raisinao miaraka amin'ireo mpiray fanantenana aminao rehefa tonga ny sabata. Ny tompony hampahitanao tokoa ireo tompontsoa rehetra ireo rehefa avy mangataka izany aminy ianao. Amen. Jacqueline Emer Vonjy. Ny andro fafito famantarana reo zanaka sisa zay tena mijoro ho any andanitra fatomboka seko hanavahana ireo zay nifidy any Jesosy ho tompo tsy fa andro sabata no anarany lay andro no tendreny Jehovah fitsarana sady voapolofo anaty Baiboly voasoratry ny ratsatanany tompo madi ndao azo misalasala mandroso midira anaty ny vala mazoto sabata no nitsaharany tompo Jesosy zay milazo pamarady azy ndao rehiditra radio femon'ny fanantenana fa andro sabata no anarany lay andro no tendreny Jehovah fitsarana sady voapolofo anaty Baiboly voasoratry ny ratsatanany tompo madi ndao azo misalasala mandroso midira anaty ny vala mazoto sabata no nitsaharany tompo Jesosy zay milazo pamarady azy ndao rehiditra ndao azo misalasala mandroso midira anaty ny vala mazoto sabata no nitsaharany tompo Jesosy zay milazo pamarady azy ndao rehiditra zay milazo pamarady azy ndao rehiditra voasoratra hoe voasoratra hoe voasoratra hoe
voasoratra hoe no nampitondraina ny anaran'ity fianarana baiboly mitohitoy ity. Tsara no tsara angamba fa rehefa nalainy devoly fanahy Jesosy dia ny teny voasoratra ao amin'ny tenin'Andriamanitra tsy misy nampiana, tsy misy nanalana no nentiny nanohitra ny devoly ary nandresy izy tamin'izany. Niverimberina tamin'ny valiteny nataon'i Jesosy tamin'ny Satana ny teny hoe voasoratra hoe. Jesosy tenany mihitsy no nilaza fa mialohan'ny vindray eny amin'ny rahon'ny lanitra dia izy mpaminany sandoka izay ampiasa ny tenin'Andriamanitra ho famitahana antsika tahaka izay nataon'ny Satana tamin'i Jesosy. Tsy misy fiarovana ho antsika afa-tsy ny fahalalana tsara izay voasoratra ao amin'ny tenin'Andriamanitra. Ary mihoatra noho izay aza ny tanjona kendrentsika dia ny ahatadidy tsara izay rehetra ny anarantsika mba ahafahantsika miteny koa hoe voasoratra hoe rehefa maka fanahintsika Satana, ary ho azontsika atao tsara ihany koa ny miala amin'ireo fampianarana sandoka efa manomboka ny heli-patrana eran-tany. Tsara aloha izany ny anomboantsika ny fianarana mianatra amin'ny niandohan'ny baiboly, ny tantaran'ny baiboly ary ny nielezany. Mitondra ny famantarana ny andohan'ny baiboly. Tsy misy boky toa azy afaka mara ny fanontaniana izay napetraky ny sain'olombelona na afaka nome fahafaham-pony etaeta-pony. Jidisy tokoa ny antsoina azy hoe boky ny boky noho izy mirakitra hafatra amin'ny fanentana ny vanim-potoana rehetra sy ny farim-piainana rehetra. Manan-karena tokoa amin'ny fahalalana sy ny fahendren'Andriamanitra izay manazava ny saina izy ary manadio ny tena manontolo. Ny fanontaniana mipetraka ary dia ny hoe fomba manahoana no nanoratana azy, oviana ary inona no antony nanoratana azy. Raha namoaka ny Israely avy tany Egipta Andriamanitra dia nifidy azy ho vavolombelona teo anivon'ny taranak'olombelona. Nanangana mpanoratra avy tao amin'ny vahoaka Israely Andriamanitra mba hanoratra ny tantarany ihany sy ny lalam-panjakany ary indrindraindrindra hanoratra ny fanambarana sy ny fahitana izay nasehony azy. Tsy kelikely sy ny andalandalana teny dia voangona ho iray ny soratanan'ireny mpitantara sy mpaminany ireny ary nahaforona ny baiboly hebreo izay antsointsika hoe ny testameta taloha. Nanampy izany dia Andriamanitra mihitsy no tonga niteny tamin'ny olona tamin'ny alalan'i Jesosy Kristy avy any Nazareta. Io fanambarana lehibe io dia ny elo toy ny vaovao mahafaly noho ny fijoroan'ny apôstôly vavolombelona. Natao antsoratra izany filazana izany izay nahaforona ny testameta vaovao dia ny filazantsara, ny asan'ny apôstôly, ny epistily ary ny apokalipsy. Ny ampahamaro amin'ireo boky ao amin'ny testameta taloha dia nisoratana tamin'ny teny hebreo. Teo amin'ny oronana vita tamin'ny lamba na tamin'irony karazan-jozoro nampiasaina ho solon'ny taratasy fahita teny amoron'ny ely tany Egipta fahagola irony aloha. Tateo aoriana dia manam-pahaizana fitopolo hoy ny lovatsofina no nandika azy tamin'ny teny Grika ary izany no nahatonga ny versiona septante. Tany a Aleksandria no nahavitany izany mba ho tehiriziny trano fitehirizan'ny boky ny tanàna io. Tokony ho tamin'ny taona 520 talohan'i Jesosy Kristy no nanaovana an'izany asa fandikanan'ny baiboly izany noho ny famporisiana fatratra nataon'ny Ptolome Filadelfa mpanjakan'ny Egipta. Nefa azo lazaina fa Aleksandra lehibe no nanana ny tolo-kevitra voalohany indrindra raha namangy an'i Jerosalema ity jeneraly malaza ity tamin'ny taona 237 talohan'i Jesosy Kristy dia nahafantatra araky ny faminaina voarakitra ao amin'ny baiboly fa tsy maintsy handresy ny fanjakana persiana ny Grika. Izany indrindra ny fitantaran'i Josefa, jiosy manam-pahaizana momba ny tantara izy io. Naseho azy ny bokin'i Daniela
izay nahitana fanambarana fa isy grika iray ho tonga napotika ny fanjakana persianina ary ravoravo indrindra noho izany Aleksandra lehibe satria no heveriny fa izy no voatondro ilay faminaniana koa dia nasainody ny vahoaka ny ampitson'iny rehefa namorony jiosy rehetra izy dia nanasa azy ireo hangataka izay tiany na izany na tsy izany anefa ny septante dia fandika teny nahavantana indrindra ny nampiasa azy tamin'ny andron'i Jesosy. Raha ny amin'ny testamenta vaovao indray dia no heveriny manam-pahaizana fa efa anisan'ny lekela ny anoratana azy amin'ny teny grika kanefa na dia izany aza dia maro no ny hevitra fa talohany nanoratana azy tamin'io fiteny io dia efa nisoratana tamin'ny teny aramiana izay teny paritra hebreo nampiasaina tany Palestina ny filazantsara ny Matio. Manaraka izany vetivety foana dia maro no nandika amin'ny baiboly tamin'ny fiteny latina natao araka ny versiona septante sy ny lahatsoratra grika eo amin'ny testamenta vaovao. Tanteraky masinda Jérôme teo anelanelan'ny taona 327 sy ny taona 300 ny fandikana amin'ny baiboly tamin'ny teny latina ary natsoina hoe ny Vulgate na dika teny amin'ny teny mahazatra ny be sy ny maro. Tamin'ny vanim-potoana izay tsy mbola nahitana ny fomba fanaovana printy dia nadika soratra ny baiboly. Nila fahazotoana sy fahavarana ary tena nanahirana tokoa ny nanatotosan'izany koa dia voafetra araka izany ary nisan'ny soratra masina ny hely ambonin'izany indray nandritra ny taonjato maro ny fahadiso-kevitra sy ny finonom-poana ary ny faniasiavana isan-karazany izay nanamarika ilay vanim-potoana manjombo ny taonjato antenatenany dia nanamaizina ny famirapiratany famarinana mahavonjy voarakitra ao amin'ny baiboly. Azo lazaina fa tsy nalalana inona na inona ny amin'ny famarinana raiketin'ny baiboly ny vahoaka tamin'izany fotoana izany. So ihany anefa fa ny fahitana ny fomba fanotam-pirity tokony ho teo antenatenany taonjato 10 ary ny fihetsiketsehana lehibe nateraky ny reformasiona taonjato manarakaraka izany dia nahitana fanavozana marina momba ny fampelezana ny baiboly izay neloha lalana ny fitoriana farany filazantsara manerana an'izao tontolo izao. Ny vokatra azo tsapahitanana sy mavesa-danja dia ny fahavitan'ny baiboly latina izay boky lehibe voalohany indrindra natotany Gutenberg tany Eropa tamin'ny fanotam-pirity ka tamin'ny alalan'ny lohavy azo afindrafindra no nahatanterahana izany ary nahely tany Mayence Allemagne tokony tamin'ny taona 1950. Ny iray tamin'io boky natonta io izay natsoina hoe ny baiboly misy andalana 12 dia napetraka tao amin'ny trano fiterezam-bokin'ny kongresa ny Etats-Unis ary izany no tahiry voatota printy sarobidy indrindra eran'izao tontolo izao. Mety indrindra koa ny anamariny etona ny asa mafiny nataon'ny Robert Estienne ny taona 750 ka hatramin'ny taona 750. Mpanota bokin'ny mpanjaka tao Paris ny amin'ny fanatotosana ny asa momba ny baiboly. Misy drafitrasa roa no nifantohan'ny fikelezanaina nataony. Teo amin'ny lafiny ara-tsaina aloha i Robert Estienne dia anisan'ireo humanista manam-pahaizana mandalina momba ny fiteny tranainy grika sy latina. Namirapiratra indrindra tamin'ny androny izay nahay nanoratra tsara tamin'ny teny grika sy latina. Izany no nahazahoana nitsy ireo teny masina tamin'ny fampitahany azy amin'ny antsipriany tamin'ireo antota taratasy tranainy izay fototra ny avian'ny baiboly. Teo amin'ny lafiny ahitao indray dia izy no nantsoina hoe ilay andrin'ny mpanao printy ary nanatotosany fampelezana ny baiboly maro tamin'ny famitana azy imbetsaka. Izany kristianina votom-pinoana izany izay manam-pahaizana sy feno herim-po
nefa feno fanetretena sy nanana fieritreretana marina sy mahitsy teo amin'ny asany dia nanotany baiboly tsy latsaky ny ndraiky amby 7 tao anatin'ny 7 taona ka ny 7 tamin'izany dia tamin'ny teny latina, ny iray tamin'ny teny hebreo testameta taloha, ny 4 tamin'ny teny grika testameta taloha ary ny 2 tamin'ny teny frantsay. Izany asa vitan'ity laiko ity izany dia namitona ny fahatezeran'ireo teolojianina ngezalava tao Sorbonne taminy ary nametsiny azy izy ireo ny amin'ny votoatin-kevitra raketin'ny noty sasany hita ao amin'ny baiboly izay saika nindramina avokoa tamin'ny Montpère Vatable, profesora momba ny teny grika ao amin'ny Collège de France. Ny fiarovana mafy izay nataon'ny François voalohany taminy no nazahoan'ity mpanota printy malaza ity na noho ny asa mendrika aja mitotosaina. Na dia teo aza ny fandrahonana sy ny sava ao isan-karazany natao taminy. Rehefa maty anefa i François voalohany dia tsy naomby tsony ny fanohana ny Henri faharoa azy fa nalakolako sy tsy nahitam-boka-tsoa loatra. Koa dia tapa-kevitra Estienne hiala tao Paris mba ioromponenana ny Genève ary tao ny nanohizany indray ny asa fanompoana momba ny filazantsara. Maty tamin'ny 7 septambra 1919 tao amin'io tanan'io izy rehefa avy nandray ny maro-boninahitra natolotry ny tanànany Genève azy. Hatramin'izay dia tamin'ny fitenitra-nainy mazana tsy takatry ny sain'ny olona tsy nahita fianarana no hany fiteny nampelezana ny baiboly. Marotro tamin'ny saina ny vahoaka tsy afaka namaky ny tenin'Andriamanitra ary saika maty momoka avokoa ny votsara ny filazantsara izay nafafy tamin'izy ireo. Noho izany, ireo izay nankasitraka ny fahamarinana masina raketin'ny baiboly dia naniry fatratra ny mba hazahoan'ny vahoaka madinika mahafantatra ny soratra masina amin'ny fitenin-drazany. Fa raha tsy teo tokoa moa ny baiboly dia natao ahoana ny ampafantatra ny fahamarinana amin'ny vahoaka tsotra tsy mpitondra fivavahana. Moa tsy nisoratan'i Mosesy tamin'ny fiteny mahazatra ny olona tamin'ny androny ve ny afatra nampitondrain'Andriamanitra azy? Moa tsy niteny tamin'ny fiteny mahazatra ny mpiaino azy ve ny mpaminany? Efa voadika koa tamin'ny fiteny iray izay fampiasa andavanandro dia ny fiteny grika tany amin'ny fanjakana romanina ny testameta vaovao. Tany a Frantsa indray kosa tamin'ny taona 1910 dia efa voadika tamin'ny fiteny paritra maro samihafa ny boky sasantsasany tao amin'ny baiboly. Indraindray dia vita poezia ny fandikanan'izany. Tamin'ny fiandohan'ny taona 1912 tany amin'ny faritany iray any Ile-de-France na Normandie dia nisy mpanoratra iray tsy nitonona anarana nandikan'ny boky ny mpanjaka tamin'ny teny frantsay tranainy. Ary tamin'ny fiafaran'ny taona 1912 no nivoahan'ny boky iray amin'ny teny latina. Soratana nataon'i Pierre Comestor, teolojiana frantsay ary antsoina hoe Le Majeur van Troy. Mpitahiry ny fanomboka seto amin'ny Universitén'i Paris. Historia Scholastica no anaran'izany boky izany ary toy ny endrika encyclopédie no nanehoana ny tantara masin'ny baiboly ao amin'izany boky izany. Tsy maintsy niandra ny vanim-potoana nanjakan'ny Saint Louis tokony teo atenatenan'ny taona 710 vao indro hita ny fivoahan'ny baiboly manontolo voalohany tamin'ny teny frantsay nadikan'ireo avaram-pianarana izay tsy nitonona anarana tao amin'ny Universitén'i Paris. La Bible parisienne no anaran'ilay baiboly. Ny nidiran'ny fomba famitapority tany andrefana tamin'ny taona 1910 araka izay efa voalaza tany aloha no vanim-potoana lehibe indrindra nanosika ny fampielezana ny soratra masina anao dingan-dava sy velatra lehibebe kokoa hatrany. 20 taona taorian'ny voan'ny baiboly voalohany nataon'i Gutenberg no natota tao amin'ilay mpanan-karena atao hoe Barthélemy ny testameta vaovao voadika tamin'ny teny frantsay. Ary hatramin'izay dia niezahana ny fomba tsara sy aingana indrindra hampitomboana ny fampielezana ny baiboly masina. Mbola novesara ny fanazavana izay notovozina tamin'ny lova-tsofin'olombelona ihany anefa ny tenin'Andriamanitra
izay naroso ho vakian'ireo kristianina ny teny frantsay tamin'izany fotoana izany. Koa ny ilaina dia nilaina tokoa izany ny anadiovana sy anafahana azy tamin'ireo loto nanototra azy. Nandritra ny taonjatorona narakaraka izany dia ireto olona telo reto ny fandimby hanatanteraka n'izany andraikitra lehibe izany. Ny voalohany tamin'izany dia Jacques Lefebvre d'Étaples, tokony ho tamin'ny taona 1760, mpanao hevitsaina lalina sy mpahay marika ary mpampianatra ambony izy io. Na dia nitoetra tao amin'ny fiangonana katolika azy ity manam-pahaizany ity, dia azo heverina ho isan'ireo mpelo lalana voalohany nanomana sy nitarika ao amin'ny fanavaozam-pivavahana frantsay. Ny ahafantatry ny fahaizan'ireo fitenim-pirenena tranainy sy ny fahalalana azony tamin'ireo dia lavitra nataony ary ny fanetretenany dia nanondro azy manokana sy nampiariary fa mendrika natanteraka izany asa izany izy. Voatery ny alokaloka tao amin'ny Brissonnet evekany Mosakaizany izy. Rehefa avy eo dia tany Strasbourg indray, ary tao no nivoahan'ny testameta vaovao voadikany tamin'ny teny frantsay. Ary farany noho ny fiarovany mpanjaka azy dia natsoiny François voalohany izy hitaiza ireo zanany telo lahy any Blois tamin'ny taona 1890. Tamin'ny taona io ihany dia nisy eo masoandro ny testameta taloha voadikany tamin'ny teny frantsay, taona talohan'ny nivoahan'ilay baiboly malaza ny Lotera tamin'ny 470. Natota imbetsaka tany Anvers, Paris ary Bâle ny baibolin'ny Lefebvre d'Étaples. Nandritra izany vanim-potoana izany ihany dia voatonta tany Neuchâtel tamin'ny taona 570 ny baiboly frantsay iray nadikan'i Pierre Robert, mpampianatra ambony momba ny teny grika sy hebreo. Niara-ny asa akaiky tamin'ny Jean Calvin izy tamin'ny fandikana izany baiboly izany. Tao anatin'ny taonjato telo dia io ny baiboly tiany protestanta indrindra. Tany Suisse ihany koa tamin'ny taona 570 no natota prity voalohany ny baiboly manontolo amin'ny teny anglisy, ary tsy latsaka noho izay rehetra voalaza ny fielezan'ny baiboly voadika tamin'ny teny alema natontan'ny Luther tao Wittenberg. Mariana hitona ihany koa ny fivoahan'ny baiboly tamin'ny teny frantsay dika teny katolika tamin'ny 590. Ny farimbona tamin'ny fanatotosana izany ireo dokotera maro tao amin'ny université tany Louvain, ary ny ely fatratra tokoa sady be mpankasitraka io baiboly izay natsoina hoe Bible de Louvain io. Tsy nisy afaka nirehare nahavita asa tonga lafatra tamin'ny fandikana sy ny fampitana ny hevitr'Andriamanitra voarakitra tamin'ny baiboly amin'ny fiteny fampiasan'ny be sy maro andavanandro, anefa ireo manam-pahaizana voatanisy ireo. Kanefa na dia izany aza dia azona ahitany saina etona ny asa soratra tonga lafatra nataon'i Isaac le maître de Sassy raha ny momba ny baiboly ny resahana. Noho ny asan'io pretra io sy ireo mpanoratra kalaza lahy mpiara-miasa taminy dia natota tamin'ny taonjato 770 ny baiboly voalohany voadika tamin'ny teny frantsay. Tena mazava sy madio mangarangarana izany. Na dia teo aza ny fanoheran'ireo dokotera avy any Sorbonne dia fahombiazana lehibe tokoa no niandry n'ity baiboly ity. Hatramin'izay ka hatramin'izao androntsika izao dia ampolony ny versiona frantsay na ny ndikana ny baiboly no nivoaka. Izany dia asan'ireo mpandika teny katolika, protestanta na israelita, ary tsy ho lazaina amintsika intsony ilay dika teny iombonana, anisan'ny dika teny malaza indrindra amin'izao androntsika izao. Ny Bible second kosa indray no versiona fampiasan'ny fiangonana protestanta indrindra amin'izao fotoana izao, ary etsy ankilany any amin'ny fiangonana katolika kosa ny Bible de Jérusalem dia malaza sy ankasitrahana indrindra. Taona vitsivitsy lasa izao dia tsy vitsy tokoa ny versiona nandikana ny baiboly novokarin'ny fikambanana mampely baiboly frantsay. Anisan'izany ny Bonne Nouvelle aujourd'hui, testameta vaovao, ary ny Parole vivante, fandikana ny baiboly ifanaraka amin'ny toetrandro moderna
ivelomantsika nataony Alfred Kuyen. Ho faranantsika eo aloha ny androany fa mbola ho toizantsika ny mikasika izay tantara amin'ny baiboly izay amin'ny manaraka. Tarika Giovanni. AWR feon'ny fanantenana. Ankoatra ny fiainoana amin'ny alalan'ny podcast dia azonao atao ny miaino ny fandaharany radio AWR sampana teny malagasy amin'ny alalan'ny Facebook isanandro amin'ny ity pejy ity AWR feon'ny fanantenana. Faniteninao no fahamarinana. Taridalana manokana fianarana baiboly avoaka ny Fiangonana Adventista maneran-tany. Iarahanao amin'ny radio feon'ny fanantenana. Ianatra lesona vaovao indray isika izay sitomina avy amin'ny bokyny Salamo. Nomena lohateny manokana ny lesontsika mandritra ny andro vitsivitsy. Mihira ny fihiran'i Jehova any an-tany vahinina. Mihira
ny fihiran'i Jehova any an-tany vahinina. Miaraka hivavaka isika. Raha izay ny an-danitro, misaotra anao izay no ny tombontsoa izay nomenao anay ahafahanay miara-mianatra ny teninao tahaka an'izao, miara-mianatra n'izany malalaka. Mamela ny elokay ary mangataka ny fananao masina izay mba hanazava indray, hampianatra anay sitraponao ahoana ny fomba hampiarana hiainana an'izany hoe fiadanam-po ao aminao zany, fiadanam-po avy aminao zany, ary afaka mideranao ao anatin'ny toerana anankiray izay lavitra ny fonenanay. Raha io omeo anay izany fanandramana mahafinaritra izany. Aza velokivy ny toe-javatra manodidina na ny toe-zavatra tsy maintsy hatrehanay izay ety amin'ny tany fivahininay. Amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Misy hatrano ny andinina izay nofantenana ho atao tsy anjery izay hitantsika eo amin'ny Salamo fa 7:104. Salamo fa 7:104 manao hoe: nefa ho nataontsika ahoana no fihiran'ny Jehova any an-tany ny vahinina. Averitsika indray mandeha. Nefa ho nataontsika ahoana ny fihiran'ny Jehova tany an-tany ny vahinina. Ny zanak'Israely dia nisy fotoana namelan'Andriamanitra azy ireo ho babo tany amin'ny tany jentilisa, ohatra tany Babilôna. Ahoana no fomba ahafahana mahita fiadanam-po ary mideran'Andriamanitra any amin'ny toerana izay mahababo ny tena. Isika eto amin'ity tany ity dia vahiny sy mpivahiny. Rehefa miala any amin'ny toerana izay fonenantsika isika ary tsy maintsy mandeha any amin'ny toerana anankiray, dia efa mpivahiny amin'izany toerana izany. Mety noho ny antony samihafa izany, angamba noho ny fitadiavana, angamba noho ny fianarana izay tsy maintsy atao, na ny asa izay atao, be dia be ny mety ho antony, mety ho ela izany, mety ho vetivety ihany. Fa na ela na vetivety izao, mahatsiaro hatrany ny toerana izay fonenantsika isika rehefa mivahiny lavitra n'izany fonenana izany. Tsaroko eto ny fitenin'ireo namana, ireo mpianatra na ireo namana malagasy mipetraka ny Dilambato, na 10 taona na 12 taona na 20 taona na 20 taona ny mipetrahan'izy ireo any, dia misy fotoana tena hitomanina mihitsy ho vokatry ny alahelo any Madagasikara, manimanina ny Madagasikara. Na manahoana mantsy ty tantsika ty dia tena sarotra ny manadino azy, ary na 4 taona hipetrahana ny velany ihany, na noho ny fianarana, noho ny fifindra-monina mihitsy, dia misy fotoana tena malahelo mafy any Madagasikara, tsy ahafahana miaino hira malagasy, na hira-pivavahana zany na hira-tsotra zany. Rehefa mitranga izay alahelo mafy izay dia fomba fiteny mivoaka amin'ny malagasy amin'ny velany le hoe manaikitra dago, zany hoe manaikitra ny alahelo any dago zay ratsorina. Ny zanak'Israely dia fanginana zany tany amin'ny tany nahababony. Isika eto amin'ity tany ity dia vahiny sy mpivahiny. Tsy voatery hoe andinika lalina ny bokin'ny Salamo isika voatakatra sy hafantatra fa nisoratana teo amin'ny tontolo tsy lavorary, tsy tanteraka, feno fahotana sy ny faharatsiana ary ny fahoriana sy ny fahafatesana ny bokin'ny Salamo. Rehefa manalavitra ny fonenantsika isika dia mahatsiaro ho tandindomindoza. Eto amin'ity tany izay honenantsika ity dia mahatsiaro ho tandindomindoza mandrakariva isika. Mbola hiety-tany fivahiniana marina mantsy misy antsika. Mitandrina kokoa isika rehefa miala amin'ny tanàna izay fonenantsika. Raha vahiny sy mpivahiny isika eto amin'ity tany ity dia mitandrina isika. Ary misaotra an'Andriamanitra fa
omeny ny fiarovana manokana mandritry ny fotoana fivahiniantsika ity. Fa ny tsy ambaratelo dia izao, tsy mahazo misaraka amin'i Kristy isika mba hahatonga antsika voaro hatrany. Mitombo ny fanomban'ny fahotana n'izao tontolo izao, miara-mahita an'izany isika, ka tonga lasa tany fivahiniana ho an'ny vahoaka an'Andriamanitra ny tany. Niteraka olana ho an'ny mpanoratra ny salamo izany toe-javatra izany. Ahoana no ahafahana manana fiainam-pinoana, fiadanam-po eo amin'ny tany izay hivahiniana, feno fahavalo, feno faharatsiana. Arak'izay fahitantsika dia miaiky ny fitsipik'Andriamanitra izay ambony sy ny heriny ary ny fitsarany marina ny mpanao salamo. Fantatra izy ireo tsara fa mandrakizay Andriamanitra, ary fialofana azo antoka sy mahavonjy amin'ny fotoana rehetra, indrindra fa amin'ny fotoam-pahoriana. Zany antony izany no mahaverevitra ny mpanao salamo, ary iza moa tsy verevitra tahaka azy ireo eo anatrehany toa fahanginan'Andriamanitra indraindray, ohatrany hoe tara ny fidiran'Andriamanitra tsehatra, sy ny firoborobon'ny faharatsiana etsy an-daniny izany, izay miariary eo masontsika, maika moa fa eo imason'ilay Andriamanitra tompo sy mpanjaka n'izao rehetrarehetra izao izay feno fahatsarana, dia ho isika ohatra ny mahazaka mahita an'izany ve Andriamanitra? Miaino ve izy toa avelany anjaka ny faharatsiana? Tsia, ara-potoana ny fidiran'Andriamanitra tsehatra, na eo amin'ny fiainana manokana, na eo amin'ny fiainany fiangonana, na eo amin'ny fiainany fiarahamonina. Aseho eo amin'ny valitenin'ny mpanao salamo, eo anatrehany izay heveriny ho fanginan'Andriamanitra, ny toetra miavaky ny salamo amin'ny mahavavaka an'izany. Satria ao anatin'ny salamo dia misy boky vavaka, dia misy boky fiderana. Raha lazaina amin'ny teny hafa dia izao hoe maneho ny heviny manoloana izay heveriny ho fahanginan'Andriamanitra sy ny fanatrehan'Andriamanitra ny mpanao salamo. Ary zany fanao ny mpanao salamo zany dia azontsika atao koa rehefa mivavaka. Ilay Andriamanitra izay hivavahantsika nge dia sakaizantsika, dia mila miresaka aminy isika. Tsy zavatra tsy fantany ny zavatra rehetra mahazo antsika, hatramin'ny eritreritra lalina ny anatintsika any aza, dia vakiny mazava tsara. Fa tiany isika mba hiresaka aminy, amboraka aminy ny ao anatin'ny saintsika rehetrarehetra ao. Satria izy dia Andriamanitra tiantsika, tsaroa fa tianao mihoatra noho ny fitiavanao ny tenanao io Andriamanitra namorona sy namonjy anao io. Ary te hiresaka aminao amin'ny fotoana tsy voafetra, maninona isika no malaina miresaka aminy. Kanefa izy maika ny hanolontsainantsika sy hiditra tsehatra amin'ny lafiny rehetra hatramin'ny atsipiriany eo amin'ny fiainantsika izay resahantsika aminy. Ka tahaka ny mpanao salamo dia mivelony ety amin'ny tany fivahiniana isika. Rehefa andramantsika apetraka eo amin'Andriamanitra, eo am-pelantanany, ny zavatra rehetra izay mampiasa sainantsika, mampiahiahy antsika, dia anana fiadanam-po isika. Satria efa napetratsika amin'ilay raintsika mahery indrindra ny zavatra rehetra. Dia afaka hideran'Andriamanitra isika amin'izay fotoana izay, afaka mihira ety amin'ny tany fivahiniantsika. Ny faniriako dia mba ho afaka miaina amin'izany aho, ho afaka miaina amin'izany ianao, ho afaka miaina ao anatin'ny fiadanam-po eo anivon'ny fahavalo manodidina antsika, eo anivon'ny faharatsiana manodidina antsika, satria mahazo toky fa tsara fiarovana eo am-pelantanan'ilay Andriamanitra mahery. Amen. Adventist World Radio, the voice of hope. Radio feon'ny fanantenana. Ny farana treto, ny fanarahanao ny fandaharan'ny radio feo fanantenana na ny AWR amin'ny teny malagasy. Azonao ataony mamerina miaino sy maka maimaim-pona ny fandaharana vokarinay amin'ny teny pirenena mihoatriny 100 amin'ny fotoana rehetra. Raisoaryn'ny adresy ahafahanao manao izany. awr.org
na feo fanantenana.org.